Miara Abtompoko, Akori Ranandria, Mbolachar. Ni Vaovao Chik Androani, Yara Anareu, Amini Lungu Ismaël. Aza Adinu, Ni Mana Ogem, Simi Abonné. Ni Shen Chika, Misaot Satompoko. Namanareo Ismaël indray miaraka makafaka ny lohateny etsy aloha aminareo. Inona tokoa no atahoran'ny mpitondra amin'ny fanesy teto Madagasikara tsy hamelana ny diaspora malagasy izay miparitaka eran'izao tontolo izao, tsy fidy amin'ny toerana misy azy isaky ny misy fifidianana atao eto Madagasikara. Malagasy toy ny malagasy rehetra nefa izy ireny manandroy fidy na tsy mipetraka somonina eto Madagasikara aza. Ao ireo miasa somonina amin'ny firenena samihafa, ao ny mpianatra, ny diaspora na ny mpiavo malagasy na antsona ihany koa mpilaravinahitra izay monina any ivelany any araky ny fanadihadiana nataon'ny ERD na ny Institut de Recherche pour le Développement. Ny diaspora malagasy no betsaka indrindra ao Frantsa, avy amin'ny faritra aty atsimon'ny Sahara na ny subsaharienne. Izany hoe tena maro isika ao raha tsy ilaza afa-tsy ny any Frantsa isika. Mitsiritsiriny tena hoy ity vehivavy malagasy iray monina any Canada, mijery Marocanina na ry zareo Algériana, mitomandavana amin'ny lahatra marobe manoloana ny ambasadin-dry zareo na ny consulat. Hetsika satria manefa ny adidiny, hetsika satria mandray anjara feno amin'ny fifidianana ny solotenany any an-tanindrazany lavitra any. Isaky ny misy ny fifidianana toy ny solombavam-bahoaka, lo be ny tanàna sy ny sisa na lavy tanindrazana azy. Maro ireo firenena mampandray anjara ny diaspora amin'ny fifidianana atao any an-tanindrazana. Ny aty Afrika no alaitsika ohatra: Cameroun, Mali, Senegal, Tunisie, Marocanina sy ny hafa tsy voatanisako. Nanomboka ny taona 1970 ny isan'ny malagasy izay mila ravinahitra any ivelan'ny Madagasikara any dia tsy nitsahatra nitombo. Novinavinaina ho 8,500 tanoany na 58,000 persona izy ireo tamin'ny taona 1970 araky ny fanasana farany. 2020 taona teo aoriana dia nahatratsy 2,704,762 na 184,762 ireo malagasy monina sy mila ravinahitra any ivelany any tamin'ny taona 2020 nanaovana io fanasana farany io. Araka izany dia tsy azo amavanina ny anjara toeran'izy ireo amin'ny fandraisana anjara amin'ny toe-jara misy eto an-toerana na ara-toe-karena io na ara-politika. Ohatra hoe fampitana ny traikefa azony any ivelany ampandrosoana ny Madagasikara, ampandrosoana ny malagasy eto Madagasikara ihany koa, ny fandefasana vola na fampiasana vola eto an-tanindrazana ihany koa. Ohatra roa ihany ireo nambarako ireo tsapan'ny fitondrana malagasy tsara izany ka nanapa-kevitra ny fitondrana ny mba hanohanana ireo diaspora malagasy ireo ho lasa tena mpisehatra amin'ny fampandrosoana nyty Madagasikara ity fa tsy ho mpitazana fotsiny. Na tena moa ny fitondrana ho takalony izany fandraisan'ny malagasy mitady ravinahitra any ivelany izany amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara, fa hiaro, hanohana ary ampiroborobo ireo diaspora ireo ary ezaka ihany koa fantatra ny etaetan'izy ireo any amin'ny firenena honenan'izy ireo ivelan'ny Madagasikara any, sady izy ireo ihany koa no hitarafan'ireo firenena hipetrahany ny kolontsaina, ny fahaiza-miaina malagasy. Tsara izany rehetra izany hoy ireto malagasy mila ravinahitra any ivelany ireto, ary vonona izy ireo handray anjara mavitsy ho fampandrosoana ity Madagasikara ombonana ity. Ny mba zavatra angatahany izy ireo efa tsy ny ela ary tamin'ireo mpitondra ny fandimby teto Madagasikara niatomboka tamin'ny filoha Dider Ratsiraka izany ary niampita amin'ny filoha ankehitriny Andry Rajoelina ny mba ahafahan'ireo malagasy diaspora mielera ny vazantany efatra ireo handray anjara mavitsy amin'ny fifidianana rehetra eto Madagasikara, na fifidianana solombavam-bahoaka io na ben'ny tanàna, indrindra fa ny fifidianana filoham-pirenena. Rehefa lany ho filoham-pirenena moa Andriamatoa Andry Rajoelina dia nampanantena fa hanova izany. Ny sabotsy 20 Aogositra taona 2020 dia nihaona tamin'ireo diaspora malagasy monina ao Frantsa ny tenany tamin'ny fandalovany tany an-toerana. Marobe tokoa no nanohana ny antso ka tao amin'ny ambasadin'i Madagasikara tao a Paris no ny famotoana ny rototo. Nafa ny ady hevitra tamin'ny fotoana io ary nambarany fa eo andalam-pamolavolana ny fehen-dalàna ahafahan'ny diaspora malagasy ao Frantsa mifidy ny tena sy ny ekipany. Ka hatomboka amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2020 izany. Indrisy anefa fa diso fanantenana ireto diaspora ireto satria dia mbola tavela any ambady bevoka ity fahafahana mifidy ivelan'ny Madagasikara ho an'izy ireo ity. Manontany ry zareo hoe inona loatra no atahorana tsy hamelana azy ireo ifidy sy aneho ankalalana ny safidiny. Sa noho ireo malagasy ireo
matetika manohitra ny tsirariny sy ny tsy fahombiazana eto amin'ny firenena ity. Izany dia voamarina hatramin'ireo mpitondra ny fanesy teto Madagasikara fa dia tsy maintsy maneho ny heviny foana zareo ireo na any ivelany aza. Any raha teo malalaka ny faneho-kevitsy, rofo mitohaka amin'ny tenda ny firoboroboan'ny influenceur na ireo mpihitsy marobe eny amin'ny tambazotra sosialy izay malagasy mila ravinahitra ny ivelany ny akamaroany ka samy teny sy mamaky batsilana ny tsy mety ataon'ny mpitondra. Raha izay tokoa no zava-misy eritreretin'ny mpitondra dia tsy mbola ho rapitsona amaray ireo diaspora malagasy no afaka mifidy satria dia efa fantatsy ny mpitondra mialondro valim-pifidianana ao ataon'izy ireo ka mety hanova zavatra aty an-tanindrazana dia aleo aloha arirarira eto ry diaspora. Miteny irery anakapo rehefa mijery ireo diaspora any firenena hafa madinika ho atsika ireo diaspora any ivelany ireo mitomandahatra maraina hifidy eny amin'ny ambasadin'izy ireo any ivelany anehoan'ny safidiny ireo firenena hafa. Dia miteny irery reto diaspora kely malagasy hoe raha oviana no mbo afaka aneo ny adidinay toy izao izahay, indrisy anefa fa raha fotsy be verolona izy ireo ka miandry an-trano ny gadonany. Misaotra antsika nanaraka ty famakafakana ity indray. Veloma tompo kely fa zao amin'ny toerana zay misy ny ambassade, misy ny consulat atsika zany dia afaka 10 taona mila fametana antsika efa hifidy daoly ianareo malagasy aty ivelany mba ahafahanareo maneho ny hevitrareo indrindra amin'ny fividianana filoham-pirenena dia mba ahafantaka atsika mba misy an'izay zavatra iray tokony ho atao any arina kely any ngamba mety tokony mba anana député koa représentant en diaspora zavatra afaka atao koa zany mba hitondra teny ny diaspora.